Zay ny amin'ny vaovao iny fa ivadika pejim-baovao afatanteraka isika bala marobe miisa 700 no tratiaky ny polisy tetsy Analakely ny farany herinandro lasa teo. Tao amina trano lehibe iray no nahitana ireto fitaovam-piadiana ireto izay natao tao anatina vata-vy ny isa 8. Toy jerentsika ary ny akon'izay vaovao izay. Mbola ao anaty fanadihadiana tanteraka amin'izao fotoana izao ny sampana miady amin'ny eloka bevava mahakasika ireo bala calibre 765 mm miisa 700 natokana ho an'ireo fitaovam-piadiana mahery vaika toy ny MAS 36 sy MAS 49 hita tetsy amin'ny trano lehibe iray tetsy Analakely ny farany herinandro lasa teo. Tsy azo atao ambany zavatra tokoa ny fanadihadiana momba ity raharaha ity araka ny fanazavana nomenanay hatrany. Raha tsy ahivona dia ireo mpanao trano izay andeha hanao ny asa fanavaozana atao amin'ny trano lehibe iray etsy Analakely nahatsikaritra ny fisian'ireo vata lehibe miisa 8 izay nampiay ahy nasitrika tao anaty efitrano iray. Ka avy hatrany dia nampandreny mpitandro ny filaminana izy ireo. Noentina avy hatrany teny amin'ny komisariat central eto Tsaralalàna ireo vata vy ary natolotra ny police scientifique. Ny avy ao amin'ny service central des affaires criminelles kosa nandray an-tanana ny raharaha ary nanohy ny fanadihadiana izay mbola mitohy amin'izao fotoana izao.